fa ny miarabantsika tsirairay avy indray manaraka ny fandarana nomana iaona amin'Andriamanitra ao. Saorana ny tompo fa izy no tompony zavatra rehetra ary nifeny zavatra rehetra ary dia izy no nanome an'izao fotoana izao amin'ity androany ity ahafahantsika mandray vatsy indray avy aminy, ahafahantsika miaina velona amin'ny teny, tsy ny mofy ihany no iveloman'ny olona fa ny teny rehetra izay aloka ny vavan'Andriamanitra. Dia androantsika mbola omeny fotoana afaka mandray an'izany teny izany, teny anamasina, anamarina, teny ampahendry, teny ampitombo, teny anazava ny lalantsika ary teny anamasina antsika araka ny efa voalazako teo, satria nivavaka Jesosy tompo tamin'ny alohan'ny anomboana azy teo amin'ny hazofijaliana dia ozy izy hoe manamasina azy amin'ny fahamarinany, ny teninao ny fahamarinany, zany hoe zay ho teny mozaraina amintsika izao dia anamasina antsika, teny mitondra fahamarinana ary ho fantatsika marina, marina manafaka antsika tsy ho andevo. Dia isaorana ny tompo zany fotoana zany ho azy ihany voninahitra amin'ny zavatra rehetra atao eto ary tsy misy olombelona toriana eto na antoko-pivavahana na fikambanana toriana ary tsy mikendry hitaona ao amin'izany fa mikendry hampafantatra antsika an Jesosy tompo. Ho avy Jesosy eny amin'irao ny lanitra, ho avy Jesosy eny amin'irao ny lanitra, ho avy Jesosy eny amin'irao ny lanitra. Vonona ve izaho sy ianao, vonona ve ianao manaraka an'izao teny izao, fa tsy mongamongo zany, tsy vazivazy zany, tsy anganongano zany, fa fahamarinana ary maro dia maro ny famantarana efa tanteraka, faminaniana ao amin'ny baiboly efa tanteraka ary efa mbiakaiky ny fiverenan'i Jesosy ary mila miomana ny amin'izany tsika. Ary zao fandarana zao dia anairana antsika mihitsy mba hiomana antsika ny amin'ny fiverenan'i Jesosy eny amin'irao ny lanitra. Ary izy niakatra rehefa ho avy eny amin'irao ny lanitra izy dia zay mitoetra ao amin'ny famasinana ary zay olona mitondra ny azy fijaliana isan'andro ka manaraka an Jesosy tompo, zay olona manana rehare ny azo fijalian'i Jesosy Kristy, izany no isan'ny hiakatra eny amin'ny fanjakana, hiakatra eny amin'irao ny lanitra rehefa ho avy Jesosy tompo. Ary momba izay indrindra no resantsika amin'ity androany ity ny amin'ny hoe azo fijalian'i Jesosy Kristy. Raha manaraka tsika tany aloha tany efa nisy tany vao fiandohany zao fampianarana tory teny zao efa nisy fampianarana indromy antaona ny resaka momba ny azo fijalian'i Jesosy Kristy. Amin'ity androany ity tsika dia resaka momba ny mbola nohy momba an'izay tsika fa jerindray ny amin'ny hoe fahavalony azo fijalian'i Jesosy Kristy. Raisitsika ny Kolosianina, Filipianina azafady toko fahatelo, Filipianina toko fahatelo andiny fa 17. Filipianina toko fahatelo andiny fa 17. Ry rahalahy, aoka samy anahaka ianareo ka dinio izay mandeha tahaka ny ananareo anay ho marika, fa maro no mandeha izay efa nolazaiko taminareo matetika sady mbola lazaiko aminareo amin'ny fitomaniana koa ankehitriny, fa fahavalony azo fijalian'i Kristy ireny. Fahaverezana no hafarany, ny kibony no andremaniny, ny famenarany no voninahiny, fa misaina ny amin'ny tany izy. Fa ny fanjakantsika dia any an-danitra ary avy ihany koa no hiandrasantsika mpamonjy dia Jesosy Kristy tompo, izay anova ny tenany fietretenantsika koa hitovy endrika amin'ny tenany voninahiny araka ny fiasan'ny heriny zay ahaizany ampanaiky ny zavatra rehetra ho azy. Amen. Fahavalony azo fijaliana, maro be no mandeha amin'izao fotoana zay mandeha fahavalony azo fijaliana. Zay no ambaran'i Paoly atao amin'ity epistily ity, ary Paoly dia niteny mihitsy hoe lazainy mihitsy amin'ny ranomaso, lazainy mihitsy amin'ny alahelo be, lazainy mihitsy amin'ny fitomaniana. Zay ny ambaran'i Paoly hoe ambarako aminareo amin'ny fitomaniana mihitsy, fa maro no mandeha, efa nilazaiko taminareo ihany, mandeha araka ny filany, araka ny sitrapony, araka izay tiany, fa tsy mandeha araka ny azo fijalian'i Jesosy Kristy. Vadika kely tsika, miakatra kely ambombony eo tsika, mamaky ny Filipianina toko faharoa andininy fa 20 dia zao nambaran'i Paoly: fa tsy manana olona mitovy fanahy amiko aho, na dia iray akory aza izay azoto hiahy ianareo, fa izy rehetra dia samy mitady ny azy avy ka fa tsy ny an'ny Jesosy Kristy. Zay ny zavatra nambaran'i Paoly ato amin'ity Filipiana ity, zany hoe tsy misy olona mitovy fanahy amiko izy, fa ny olona rehetrarehetra zay eo manodidina azy eo na milambaran'i Jesosy na mitorany Jesosy dia tsy mitady afa-tsy ny azy tia tena zany, ary tsy mitady zay ihany ondry. Zay ny lazain'i Paoly hoe tsy mahita olona mitovy amiko ahako, tsy mahita olona mitovy fanahy amiko ahako, fa izy rehetrarehetra dia samy mitady ny avy azy fa tsy ny an'i Jesosy Kristy. Mitady ny azy avy fa tsy ny an'i Jesosy Kristy. Tsy
tsy misy ozy izy na de iray akory ary manambara am'izay paoly aty amin'ny Filipianina toko 7 hoe maro no mandeha izay efa lazaiko taminareo matetika sady mbola lazaiko aminareo amin'ny fitomanina ankehitriny fa fahavalony azy fijanina Jesosy Kristy izy ara ny fahavalony azy fijanina Jesosy Kristy na ahoana ny alalanany hoe fahavalony azy fijanina Jesosy Kristy de manazava an'izay ny ten'Andriamanitra eto hoe hoy izy hoe fahaverezana no hafarany ny kibony no andriamaniny ny famenarany ny voninahiny famisaina ny amin'ny tany izy olona mpitory filazantsara lazainy Paoly eto olona tamin'ny andron'ny Paoly olona nanambara ny fitoriana ihany koa fa fitoriana mivilana tsy misaina ny an Jesosy Kristy fa misaina ny azy ihany tahaka ny am'izao fotoana 5 zao eto Madagasikara manokana raha jerentsika maro ny mitory ny filazantsara mitory ny teny fa tsy misaina ny an Jesosy Kristy fa misaina ny azy ihany misaina ny azy ihany ary voalaza eto mihitsy hoe ny kibony no andriamaniny tsy misaina ny an'Andriamanitra izy ny azy ihany ary ny famenarany ny voninahiny ny misaina ny zavatra ny tany izy zay ny zavatra misy raisika ny amin'ny Romanina toko 9 Romanina toko 9 zao ny voasoratra ao toko 9 Romanina toko 9 fa izao mananatra anareo rahalahy mba hitandrina ny amin'izay mahatonga ny fisarahana sy ny fahatafotoinana tsy araka ny fampianarana efa nianaranareo miala amin'ireny olona ireny miala amin'ireny olona ireny izay mahatonga fisarahana izay mahatonga fahatafotoinana izay tsy manaraka ny fampianarana efa nizaraina tamintsika fa izy ireny tsy mba manompo an'i Kristy tompontsika fa ny kibony ihany ary teny malefaka sady tsara lahatra no amitahan'ny foniny tsy arisaina teny malefaka sady tsara lahatra no amitahan'ny foniny tsy arisaina tsoroko riavana malala fa zao maro be amin'izao fotoana ny mitory teny mitory ny filazantsara fa fitadiavam-bola ny fitoriana filazantsara ny kibony no andriamaniny azona vola azona rena azona fananana zay no antony hitorian'ny olona ny filazantsara ny ankamarony amin'izao fotoana ary tena azoko tsara mihitsy ty teny lazainy Paoly ty hoe tsy misy olona mitovy amiko izy tsy misy olona mitovy amiko fa izy rehetrarehetra dia na ray akory ara tsisy olona mitovy amiko fa izy rehetrarehetra dia samy mitady ny azy avy fa tsy ny an Jesosy Kristy ny famenarany voninahiny tsy misaina ny an'Andriamanitra izy fa ny zavatry ny tany ary ny kibony no andriamaniny zany ny zavatra misy amin'izao fotoana ny filazantsara dia natao ahazona vola ny filazantsara dia natao amorina olona dia rehefa voavory ny olona dia akana vola hoy Jesosy tompo hoe loza anareo fa idinareo vavadiny lanitra nareo tsy miditra ary zay te hiditra sakana anareo any amin'ny Matthieu toko 7 any Jesosy dia milaza an'izay marina ary eto dia te hiresaka te hiteny mivantana ho an'izay mpitondra fivavahana ho an'izay mpitory teny ho an'izay milaza mpanompon'Andriamanitra ka tsy misaina afa-tsy ny vola tsy mijery afa-tsy ny vola tsy manao zavatra raha tsy misy vola fa tsy mahamaimaimpona ivereno ny filazantsara ivereno ny tenin'Andriamanitra ivereno ny teny tsisy kilema fa voasoratra any amin'ny Matthieu toko 10:9 hoe efa nahazo mahamaim-pona ianareo dia mizara mahamaim-pona ny filazantsara tsy hamidy vola tsy hividiana vola any amin'ny Jaona toko 7 any Jesosy tompo dia manasa mihitsy ny olona hoe ianareo izay mangetaheta avy ozy izy omena rano omena mahamaim-pona omena mahamaim-pona any amin'ny apokalipsy any amin'ny faraparany any dia manasa ny olona ihany koa Jesosy tompo hoe avy ianareo rehetrarehetra zay mangetaheta omena rano omena mahamaim-pona ny filazantsara ry havana malala tsisy fidiram-bola tsisy fitadiavam-bola any amin'ny Isaia 9:10 mahita ihany koa tsika any hoe any amin'ny Isaia any mahita tsika hoe nahoana ianareo no mandany vola amin'izay tsy anina ianareo izay mangetaheta ianareo izay mitady rano ianareo avy manatona fa tsy mividy vola amikarena fa omena mahamaim-pona any amin'ny Isaia any raha tsy diso 9:10 izay na 9:10 na ny alohan'izay apetraka amintsika androany amintsika rehetrarehetra ny filazantsara ry havana
dia maimaim-poana. Nahoana fomba hitorianao, nahoana fomba fizaranao, na inona lazainao, ny fitoriana filazantsara dia maimaim-poana. Any amin'ny Korintianina voalohany toko fahasivy, Korintianina voalohany toko fahasivy manazava tsara mihitsy Paoly. Hoy Paoly hoe raha ohatra ozy izy raha mitory aho izy, Korintianina voalohany toko fahasivy andiny fahavalo ambin'ny folo, dia ozy izy hoe raha mitory ny filazantsara aho dia tsy asiako fandoavam-bola ny filazantsara mba tsy hanapatra ny fahefako amin'ny filazantsara. Nomena maimaim-poana ianareo, mizara maimaim-poana. Maimaim-poana tsy ho vidim-bola io. Amin'izao fotoana ny olona dia manao fitadiavam-bola amin'ny alalan'ny fivavahana. Misy mahay mihira, misy mahay mitendry, dia lasa mamorona tarika, mamorona groupe, ary lasa manao business ny fihirana. Dia manisy fidirana, lazaina fa fitoriana ankira, lazaina fa fitoriana filazantsara. Dia misy avy hoe fidirana arivo ariary, fidirana 2 ariary, na ariary zato ary io rehefa misy fidirana, tsy araka ny sitrapon'ny tompo zany. Nomena maimaim-poana dia mizara maimaim-poana. Misy tena mangorom-bola mihitsy manao cachet, mandray amina million, 5 millions, 10 millions de francs mpihira ara-pilazantsara, hanao fitoriana, hanao fitoriana filazantsara. Aza atao hoe fitoriana filazantsara le izy fa mamenatra ny tompo, aza atao hoe fitoriana filazantsara le izy fa tsy araka ny baiboly. Esory ao Jesosy, esory ao Jesosy, esory ao ny rindran-kira ara-pilazantsara, esory ao ny fitoriana teny ankira, esory ao ny fitoriana filazantsara. Fa mifangaroaro zany, maloto zany, tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra zany. Nomena maimaim-poana, mizara maimaim-poana. Ary fanampy zay ny fahavalony azy fijaliana ihany koa dia famenarany voninany. Lasa ny olona no hita fa tsy hita Jesosy. Lamaody mihitsy zao eto Madagasikara ny mametraka afisy dia mametraka afisy dia ataoko hoe izy mivady, pastera mivady, tonga aty aminay, tsy hita Jesosy fa friariana, fizaozaoana, fisehoana olona, fa lehoana olona no hita amin'ny akanjo tsara tare, ampozy tsara tare, ary tena mparitaka na izanay zany. Tsy zany neny filazantsara. Jauna dia laza mihitsy hoe izy tsy maintsy mitombo, za tsy maintsy miaina. Kanefa amin'izao fotoana dia tsy mahita an' Jesosy mitombotsika, fa olombelona ny hitanao, olombelona ny hitanao, poster géant, afisy maro isan-karazany, olona no hitanao, Jesosy tsy hitanao. Ary tsy ambara Jesosy fa anarana tokom-pivavahana, anarana tokom-ponoana, anarana fikambanana, anarana groupe mpihira sy tarika mpihira no hitanao, zay ao anatin'ny fijejojejona. Any amin'ny Jodany dia misy mihitsy hoe namadika ny fahasoavana ho fijejojejona, lasa fiaingona amin'ny resaka bika amanendrika, amin'ny resaka fitafy. Tsy zany ny filazantsara, tsy zany ny filazantsara, fa tsy araka ny tenin'Andriamanitra zany, fa valo ny azo fijaliana zany, fa valo ny azo fijaliana zany, tsy zany ny filazantsara. Ao amin'ny Korintianina voalohany toko voalohany dia hoy izy hoe ny teniny amin'ny azo fijaliana dia fahadalana amin'izay ho very, fa herin'Andriamanitra amintsika izay ho vonjena. Zany hoe rehefa hitory ny filazantsara, tsy olombelona no hitoriana, tsy resaka fananam-bola sy fampiroboroboana fananana sy vola sy arena no hitoriana, fa zavatry ny tany zany araka le voalaza teo. Fa hoy Paoly ao aoriana hoe fa ny fanjakantsika dia avany ambony, avy any ny andrazantsika mpamonjy. Ny fitoriana amin'izao fotoana dia mifototra amin'ny tany, mifantoka amin'ny tany, mifantoka amin'ny olombelona, mifantoka amina vola, ary miodikodina amin'izay zavatra zay. Tsy misy zavatra atao raha tsy vola. Any am-piangonana dia fa leo ny olona, satria fitadiavam-bola ny be da be. Raha am-piangonana amin'ny resaka vola ny be da be, toriteny 10 minitra na fefakadiny, fa toriteny tsy misy aina ary tsy mizara fiainana, tsy mitory ny azo fijaliana Jesosy Kristy, tsy mitory ny fibebahana, tsy mitory ny tahotra an'Andriamanitra, tsy mitory ny fahamasinana, tsy mitory ny fialana amin'ny fahotana, tsy mitory ny fibebahana, tsy mampiomana ny olona ny amin'ny fiverenan'i Jesosy, fa mampatoritory ny olona, mampandripandra ny sain'ny olona amin'ny fanaovana didy sy fanaovana rakitra sy ny fanaovana vola sy ny fandoavana vola. Fa tsy zany ny mahavonjy ary tsy zany ny filazantsara. Nomena maimaim-poana ianareo, mizara maimaim-poana. Asan'ny apôstôly toko 20 dia milaza mihitsy Paoly hoe fantatrareo marimarina fa ny fahamarinana rehetrarehetra dia nozaraiko taminareo fa tsy nisy nafenoko, ary reto tanako reto ozy izy niasa mba hivelomako sy hamelomako izay rehetrarehetra niara-ny asa tamiko. Ary izy hoe tsy naniry vola fotsy na naniry volamena n'olona ako. Zany ny fiainan'ny apôstôly, tena apôstôlin' Jesosy Kristy. Fa amin'izao fotoana misy ny escroc, misy ny arnaqueur, misy ny
mpangalatra sy jiolahy zay lazainy Jesosy Kristy any amin'ny Jaona 10 zay tsy mpiandry ny ondry araka ny sitrapon'Andriamanitra fa nilaza teny ho mpiandry ondry kanefa hoy Jesosy tompo hoe mpangalatra sy jiolahy satria pikarama misy nge pikarama amin'ity filazantsara ty azo vola mikarama isam-bolana itory teny fa tsy karamaina ne itory teny mikarama isam-bolana ary lasa amboarina ny fitoriteny avy eo tsy milaza atao amin'ny famarinana ntsony satria mitandrina amin'ny zavatra tenena satria karamaina ary tsy maintsy arakarak'izay tian'le mpanakarama no anomezana ny afatra avy eo mila miverina atao filazantsara tsika fa valony ny azo fijaliana zany misy milaza fa averiko foana na ifanambarako tamin'ny toriteny teo aloha raha tsy mampanina toriteny miverina mahasoa atsika zany misy milaza fa maty 3 andro na maty 2 andro na maty 2 andro na maty herinandro de nitsangana avy eo dia tany an-danitra de moramora mihitsy manambara ny zavatra rehetrarehetra tany an-danitra kanefa rehefa mamaky ianao amin'ny tantarany lazain'ny Paoly zay niakatra tany an-danitra de ozy Paoly hoe tsy hainy vavan'olombelona lazaina ny tany tsy hay toriana ny tany tsy hay ambara ny tany fa misy ny mpamina ny sandoka lazaiko amintsika ny kibony no andriamanina tsika morantaitra amin'ny olona vany an-danitra iny olona nitsangana tamin'ny maty iny de tany amin'ny elo sy tany an-danitra de lasa manompo olona sika ary zay lazainy de iketsika olona mamerina anao amin'ny lalàna anaraka ny lalàna rehetrarehetra anaraka ny didy folo anaraka ny azoanina sy ny tsy azoanina anaraka ny andro tandremana anaraka ny fahafolo-karena anaraka ny lalàna rehetrarehetra de manaiky anaraka an'izany tsika satria hoe avy any maty iny a de nitsangana tany amin'ny elo iny a de tany an-danitra de avy eo verina teto tany milaza ny afatra ny tompo raha tsy araka ny tenin'Andriamanitra ny zavatra ambara na maty afriny izy de nitsangana avy eo diso tsy araka ny ato amin'ny baiboly santoka izay ny kibony no andriamanina ary mangoron'olona ny amin'izany izy fa tsy sitrapony tompo zany ny voalaza ato de fahasoavana ny namonjena tsy misy vola aloha tsy misy ezaka atao tsy misy tambono atao fa fahasoavana folom-bola mpanotsika de maty amonjy antsika Kristy Andriamanitra mampiseho fitiavanantsika folom-bola mpanotsika de maty amonjy antsika Kristy fa folo-kareny zany tsy an'Andriamanitra ntsony zany tsy hany fiangonana zany ny kibony no andriamanina zany hoe fanatitra ampaminany fanatitra ho an'izao ny fanatitra dia ny vokatry ny molotra manaiky ny tompo ny fanatitra dia atolory ny tenanareo fanatitra velona masina sitraka Andriamanitra fa ringana ny oloko no tsy fisiny ny fahalalana tsy misaina ny zavatra any an-danitra tsy misaina ny famonjena tsy misaina ny azo fijaliana tsy misaina ny amin'ny hoe fiverenan Jesosy fa fampiroboroboana sy resaka fananam-bola sy resaka fananan-karena sy resaka zavatry ny tany raha mitory an'izao filazantsara zao zay de tia ampiomana anao hoe mibeba mialahy amin'ny fahotana mialahy amin'ny faratsiana mialahy amin'izao tontolo zao mialahy amin'ny firaisana tsokombakomba amin'ny ratsy mialahy amin'ny fombafomba-pivavahana mialahy amin'ny atoko-pivavahana mialahy amin'ny anarana zay titopona fatratra anarana fiangonana na anarana mpanompon'Andriamanitra na anarana fikambanana tsy misy an'izany rehetrarehetra zany fa hoy ny tompo hoe mandehana de atao mpianatra ny firenena rehetra ary tsy misy anarana omena voninahitra afa-tsy ny anaran'ny tompo asan'ny apôstôly toko 2:12 tsy misy anarana nomena ny olona azona famonjena eto ambanin'ny masoandro afa-tsy ny anaran'i Jesosy tompo any amin'ny Filipianina toko 2 Andriamanitra nameny anaran'i Jesosy anarana ambony noho ny anarana rehetrarehetra amin'ny anaran'i Jesosy no andaolehan'ny lohalika rehetra na ny any an-danitra na ny aty an-tany na ny any ambanin'ny tany sy ny anekeny lela rehetra fa Jesosy Kristy ny tompo ho voninahitra Andriamanitra zany no famarinana Matthieu 2:20 de milaza fa mitovy daholo nareo ary zanak'olona tsy tonga mba hotopoiny fa tonga mba hanompoka hanolotra ny ainy ho avitra isolony maro zany koa fahavalony azy fijaliana zay manandeha volony izay mampanompo olona ary milaza fa tsy mahazo ny famonjena tsy mahazo ny fitahiana tsy mahazo ny fahasoavana raha tsy manompo olona fahavalony azy fijaliana avokoa zany tena tiana lazaina antsika mifo azy ny tiana iambara aminao dia Jesosy tokana Jesosy manjaka ao am-ponao Jesosy mitoetra ao amin'ny sainao Jesosy mitoetra ao amin'ny tokantranonao Jesosy manjaka aminao fiainanao isan'andro ary tsy misaina ny zavatry ny tany ianao tsy ny vola no tompoinao tsy ny kibonao no Andriamanitrao fa Jesosy Kristy no mpanjaka Jesosy Kristy ny tompo ary ny fanjakanao ny fanjakatsika dia avy any an-danitra misy mametraka hoe ametraka fanjakam-pisorona eto amin'ity Madagasikara ity tsisy fanjakam-pisorona zany eto amin'ity Madagasikara ity Jesosy tompo dia nilaza mihitsy hoe ny fanjakako tsy eto amin'izao tontolo zao santoka zany laingy zany raha misy miteny aminao koa ametraka fanjakam-pisorona eto Madagasikara laingy zany Jesosy tsy anjaka eto Jesosy tsy aka ny fanjakany eto
fa Jesosy milaza fa fanjakatsika dia avy any ambony, mbola afaka fito taona, mbola afaka any amin'ny fanjakana 1000 taona voanjaka eto amin'ity tany ity Jesosy, fa tsy amin'izao taona 524 zao. Ho an Jesosy tompony voninahitra, ary tsika mba tena isan'ny mpankatoa zany teny zany, mba tsy ho fahavalony azo fijaliantsika, fa isan'ny mpankatoa ary isaina ny zavatra any ambony, hanao rehare ny azo fijaliantsika Jesosy Kristy, araka lazain'i Paoly eo amin'ny Galatiana, ho azy ihany voninahitra, ho an Jesosy Kristy tompony. Amen.